tonga saina ihany ny tena hoe tena tsisy zavatra mandeha itsonana io firenena io e. Kaka misy koa tsombavambahoaka ka tonga ato ka mamogomogo amin'ny kafetary ka mitaky olona tokony, mitaky olona nongam-panjakana, mitaky olona nakotana firenena, eo ny préfet de police, eo flagrant délit zany tsy anatin'ny immunité parlementaire intsony ho averina amin'ny asiny ny antemeram-pirenena. Tsy misy mpitantana ho amin'ny antemeram-pirenena taoriny nanonganana ny Ramatoa Kristina Zanamasoa tamin'ny 20 Martsa lasa teo. Efa mimankomana ny andimby ny toeran'ny Ramatoa Kristina Zanamasoa i Nevra Oldin filoha lefitry ny antemeram-pirenena Antananarivo renivohitra. Ny olana nefa dia zao, na dia maimaika azy Nevra Oldin andray fitantanana ny antemeram-pirenena, tsy izy irery ny filoha lefitry ny antemeram-pirenena afaka andimby ny Ramatoa Kristina Zanamasoa, fa misy anaky enina be zao izy ireo. Ireto avy ny filoha lefitry ny antemeram-pirenena isaky ny faritany. Ny voalohany, Jean-Jacques Rabenirina, avy any amin'ny faritany Toliara. Ny faharoa, Brunel Razafitsiandrofa, avy any amin'ny faritany Fianaratsoa. Ny fahatelo, Irma Rarimamy, avy any amin'ny faritany Toamasina. Ny fahaefatra, Rahantanirina Lalao, avy any amin'ny faritany Mahajanga. Ny fahadimy, Jocelyne Maxime, avy any amin'ny faritany Antsiranana. Ary ny fahaenina farany Nevra Oldin, avy amin'ny faritany Antananarivo renivohitra. Petraka ary ny fanontaniana, amin'ny fomba ahoana no ahafahana manendry ny iray amin'ireo enina ireo. Araka ny lalàna mifehina antemeram-pirenena dia misy lalana roa ahafahana manendry ny iray amin'ireo enina filoha lefitry ny antemeram-pirenena ireo ho lasa filohan'ny antemeram-pirenena. Ny lalana voalohany dia zao, fanapan-kevitra avy amin'ny ACC. Izany hoe miandry didimpanjakana avy amin'ny ACC manendry ny iray amin'ireo filoha lefitry ny antemeram-pirenena ireo. Raha araka ny lalam-panorenana dia tsy maintsy izay zokiny indrindra no tendrena andimby ny toeran'ny filohan'ny antemeram-pirenena. Raha mijery lisitra ireo filoha lefitry ny antemeram-pirenena ny tanisaina ito isika dia Jean-Jacques Rabenirina avy any amin'ny faritany Toliara no zokiny indrindra. Ary tsy maintsy izy no tendren'ny ACC hitondra ny antemeram-pirenena. Ny lalana faharoa ahafahana manendry ny iray amin'ireo filoha lefitry ny antemeram-pirenena ireo dia zao, manao fivoriana tsy ara-potoana. Raha zavaina fomba hafa dia zao, ny solombavambahoaka afaka manao fivoriana tsy ara-potoana manendry izay olona eritreretin'izy ireo ho mendrika ho filohan'ny antemeram-pirenena. Ary ity lalana faharoa ity no mabetsaka ny chance any Nevra Oldin ho lasa filohan'ny antemeram-pirenena. Satria ny solombavambahoaka avy ao amin'ny IRD no tena maro anisa indrindra. Izany hoe midiky zany fa raha mandray an'ity lalana faharoa ity izy ireo dia mazava ho azy fa i Nevra Oldin no ho lasa filohan'ny antemeram-pirenena antsika vaovao, mandra-pataperan'ny fotoam-piasan'izy ireo amin'ny volana Jolay ho avy izao. Manamafy an'izany Randria Mahafanjary Calvin, sekretera général ny antemeram-pirenena. Hoy izy hoe izay zoky olona indrindra amin'ireo filoha lefitry ny antemeram-pirenena ireo no andimby ny toeran'ny filohan'ny antemeram-pirenena. Ankoatr'izay, afaka manao fivoriana tsy ara-potoana ny solombavambahoaka ahafahana manendry ny iray amin'ireo filoha lefitry ny antemeram-pirenena. Hoy izy. Ndao hainao-tsika ny mifaneho-keviny tampanao gazety. Rehefa tsy ny filohan'ny antemeram-pirenena dia ndray amin'ireo filoha lefitra zany no mamandray andraikitra amin'izay fisoloana teo arana vonjomaika ny asan'ny filohan'ny antemeram-pirenena zay. Ka ny andininy fafito ambin'ny folo amin'ny sivika anatiny zany dia manazava tsara fa eo amin'ireo filoha lefitra ireo dia ny zokiolona, any zokiolona amin'ireo zany no mandray andraikitra. Ka mino fa tsy maintsy anaraka an'izay voalaza ny fitripika anatin'izay zany zao zava-misy eto zao. Rehefa fantatra moa zany ny filohan'ny antemeram-pirenena vonjomaika dia anazan'izay no mamandray andraikitra amin'izay mety ampivory ny promatra izy. Ny promatra angamba no hoe afaka mivory vonjomaika fa ny antemeram-pirenena moa zany mbola sy fotoana fivoriana zao fa ela fotoana fivoriana ka tsy maintsy misy didimpanjakana mampiantso an'izay va afaka mivory ny antemeram-pirenena. Manoloana ny fihazakazahana andimby toeran'ny filohan'ny antemeram-pirenena teo aloha Kristina Zanamasoa, hentitra tena hentitra i Nevra Oldin amin'ny fotoana itenenantsika zao. Mahita izy fa very asina ny ao amin'ny antemeram-pirenena taoriny nanaovan'ny Ramatoa Kristina Zanamasoa fivoriana niaraka tamin'ny solombavambahoaka, ray aman-dreny eto amin'ny firenena sy ireo vondrona politika maro samihafa tao amin'ny antemeram-pirenena. Raha izy manokana dia mahita fa mamofopofona fanonganam-panjakana izao toedra raha-pirenena izao hoy izy. Noho izany rehetra izany dia nanao fivoriana tsy ara-potoana izy niaraka tamin'ny préfecture-na Antananarivo
sekretera général ny filaminana ao amin'ny anteny meram-pirenena sy ireo tompona ndraiky mpanjakana maro hafa. Ny antony fivoriana nataon'izy ireo dia ny anamafisana ny fiambinana ny anteny meram-pirenena. Raha nilazainy tamin'ny fomba hafa izany dia ny famerinan-kasina ny lapana anteny meram-pirenena. Ny fanapa-kevitra izay noraisin'izy ireo dia zao: tsy azo atao intsony ny mitarika fivoriana na manao hetsika politika na manao conférence de presse eo amin'ny anteny meram-pirenena, eny na dia eo amin'ny kafetaria aza. Ary tsy azo atao koa ny mivezivezy eo amin'ny anteny meram-pirenena ankoatra ny solombavam-bahoaka izay voafidim-bahoaka, satria izy ireny no solo-tenan'ny vahoaka, afaka miditra sy mivoaka ao amin'ny anteny meram-pirenena, afaka mifampiresaka eny amin'ny kafetaria. Tsy azo anaovana hetsika ara-politika intsony eto amin'ny anteny meram-pirenena. Zay zany fipetra noraisina eto amin'ny anteny meram-pirenena. Ao amin'ny kafetaria dia tsy mandray akoatran'ny fanaovana sakafo ato amin'ny anteny meram-pirenena, tsy mandray olo-kafa na mpanao politika na conférence de presse hafa. Fa malapany démocratie azo moa dia misy olo-mavam-bahoaka, solo-tenam-bahoaka ka ny groupe parlementaire ka manao hevitra vekoany. Izay ny ananany immunité parlementaire, manao hevitra politika na teknika zay tiany ambara dia azo atao. Fa tsy hoe misy fikambanana manana mpikambana 5 zay tsy voafidim-bahoaka dia milaza fa solo-tenam-bahoaka, tsy azo atao izany. Na dia mahazo miditra mivoaka ao amin'ny anteny meram-pirenena aza ny solombavam-bahoaka dia notsipin'ny Nèvre Oldinina mazava tsara fa tsy afaka manao zay tiany atao ireo solombavam-bahoaka. Tsy azo ny solombavam-bahoaka atao ny mivorivory eny amin'ny kafeteria. Tsy azon'izy ireo atao ny mitarika fivoriana miendrikendrika fitokonana, miendrikendrika fanakorontanana na fanonganam-panjakana hoy Nèvre Oldinina. Raha mandika ny iray amin'ireo voalazy ireo ny solombavam-bahoaka dia efa vonina amin'izany ny préfet de police n'Antananarivo. Efa vonina amin'izany ny mpitandro filaminana andraina ndraiky ny mifanandrify amin'izany. Ka raha koatr'izay koa ka raha misy koa solombavam-bahoaka ka tonga ato ka mamoromoro amin'ny kafetaria ka mitaky olona tokony, mitaky olona anongam-panjakana, mitaky olona anakotana firenena, eo ny préfet de police, eo flagrant délit zany, tsy anatin'ny immunité parlementaire intsony, ho averina amin'ny asiny ny anteny meram-pirenena. Ka ianareo rehetra zay ho ato amin'ny anteny meram-pirenena dia ho amafisina fiambenana, tsy maintsy mitondra kara-panondro. Ary rehefa mitondra kara-panondro, adika ny kara-panondro omena batsa dia fatarina hoe iza ny olona andehananareo. Fa tsy hoe sakafo amin'ny kafetaria dia manao bizina telefona, tsy izany eo kory. Ny lapity. Fanapa-kevitra hafa noraisin'izy ireo nandritra n'ity fivoriana ity dia ny anara-maso ankaiky ny sakafo ao amin'ny kafetaria ao amin'ny anteny meram-pirenena, satria matahotra izy ireo sao dia misy manisy poizina aminganana ny olona ho tokony filoana anteny meram-pirenena andibany Ramatoa Christine Razanamaso. Ary zany rehetra zany dia misy fiara-miasa eo amin'ny préfet de police n'Antananarivo sy tale fiarovany eo anivon'ny anteny meram-pirenena. So misy miteny indray hoe izony Andriamatoa fiampanina ny kafetaria, miasa tsara ny kafetaria, misakafo ao mpiasa ary tsy maintsy tsarana maso akaiky koa mba ialana ny hoe sao sanatry vava misy manao pozana anaty sakafon'olona any entina antotonana ny anteny meram-pirenena dia misy hoarahana maso akaiky daholo zany eto amin'ity lapa ity, dikan'izay tsy misy olona intsony ka olona andehandeha fotsiny. Fanontaniana tsara apetraka dia zao: fa nahoana Nèvre Oldinina mahita fa very asina ny lapany anteny meram-pirenena? Nanotafady ve ny filoana anteny meram-pirenena teo aloha? Ndao averitsika resahana kely ireo teboka vitsivitsy izay noresahany filoana anteny meram-pirenena teo aloha. Natonga azy ny esoriny antoko TGV teo amin'ny toerany mahafiloana anteny meram-pirenena azy. Teboka voalohany, ny filazany fa mahantry Madagasikara, sahirana ny vahoaka malagasy. Ireo fitalahona tsapako sireko ny fitarahana ny fahasarotana ny fiainatsika, reko ny tarainanareo tanora, reko ny tarainanareo rehetra zay tonga eto, tsapako areko miadiny amin'ny fiainana. Ny teboka faharoa, ny filazany fa feno fitaka ny tolona zay natao tamin'ny 2024. Ny vahoaka maty notifirina teny Ambotsiroatra noho ny fitakiana fahafahana, fa ireo mpitaritolona kosa no dianan-tranony mba ho fiarovana ny ainy. Ankehitriny nefa mampalahelo, efa 12 taona teo aoriana mbola tsy hita taratra zany fahafahana zany, mbola voageja ao anatin'ny fahantrana i Madagasikara. Ilaina fahasehivana ve ny akarana tao Ambotsiroatra?
ka nylazana fa hoe hody fa saodia fa izahay koza zay te nandeha tao anatin'ny finoana tanteraka dia zay te handala zany natao hoe fahafahana dia nanjohy anambotsirohitra kinanjo fandritra tanteraka ny tao kinanjo pseudo fahafahana no hita sy no raisina sy izao mihitsy no ny fanarahana tompoko raha nanao ny tolom-bahoaka ny tolona ny malagasy 15 taona lasa zay velom-panantenana tamin'izany fa amin'izao fotoana izao firenena farany zay mahantra i Madagasikara. Iny ihany no ela dia nametraka fitoriana tena amin'ny fitsarana-vomalalam-panorenana ny vondrona TGV ho fanesorana azy. Eny amin'ny fitsarana vomalalam-panorenana dia tsy izoviana amintsika fa miara-miasa amin'ny antoko politika TGV izy ireo dia neken'izy ireo zany sady azo raisina no mitombina. Ankehitriny moa tsy manana filoana anteny meram-pirenena isika mandra-pahatonga ny fanendrena filoana anteny meram-pirenena vaovao. Ety ampamaranana dia ndao valitsika fanontaniana. Nahoana i Nèvre Oldine mahita fa veriasina ny anteny meram-pirenena. Nanotafady ve ny filoana anteny meram-pirenena antsika teo aloha Christine Razanamaso? Nanitsakitsaka ny lalam-panorenana ve izy? Ny valiny dia tsia. Ety amin'ny farany, ndao tsy piana mazava tsara. Raha misy mahaveriasina ny lampana anteny meram-pirenena dia ny antoko politika TGV, ny vondrona IRD no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanitsakitsahana ny asin'ny lampana anteny meram-pirenena. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Tsy afabela amin'izany ihany koa ny ao amin'ny fitsarana vomalalam-panorenana izay manaiky atao fitaovana amin'ny fanitsakitsahana lalam-panorenana. Ho famaranana an'ity video ity ndao hoe notsika feo avy amin'ny Sitendra Andrinasoniako. Misy fanontaniana izay manitikitika azy ary mila valiny amin'ny vahoaka tsirairay. Na mpitondra fanjakana io, na pomba ny fitondrana io, na mpanohitra io, niza afaka mamaly an'izany. Miala tsiny tena miala tsiny miala fonjo raha manao an'ity video ity ny tenako sy teny Andrinasoniako. Firenena raha manana mo Madagasikara. Ho atsika malagasy rehetra tsy akanavaka na pomba an'izao fitondrana izao ianao mijery ahy io na koa mpanohatra ianao mijery ahy io. Fanontaniana tiako apetraka amintsika malagasy mba mitenena tsika zavatra anankiray mandeha ao Madagasikara ao. Zavatra anankiray hoe ity zavatra ty dia mandeha ohatra lavanila dia mandeha mba omeo ohatra hoe zavatra anankiray mandeha sy tonga saina ihany ny tena hoe tena tsisy zavatra mandeha itsonana io firenena io e. Saotra tompoko. Ary zay ihany koa mamarina ny video antsika androany azadiny misabone sy manisy zay amin'ny video antsika amanaraka indray.